avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indindre natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. Teti-bola malindro lara-pamena miisa enina amin'ny fototra amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana ny teti-bola mpanjakana enina amin'ny roapolo amby roa arivo ho ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra amin'ny fanoloran'izany teny amin'ny anteny mera-pirenena. Malalaka ny fanehoan-kevitra eto amin'ny tanin'ny Repoblika amin'ny Madagasikara ary tsekena ny fanakatsakana amin'ny endriny samihafa rehefa voaja ny lalàna ho ny antoko malagasy miara-miainga androany. Mandalo dingana maro ny famarotana vato-sarobidy lehibe toy ny hita teny amin'ny lapa-panjakana n'Ambohitsirohatra Omaly ho ny teknisianina momba ny arena kibony tany. Olona iray no namony ainy voadonan'ny fiara tetsy amin'ny lalam-baovao ankasina ny maraina teo. Tezitra ireo mponina ka nitokona nanakandalana nandritra ny ora maro. Olona 7 farafakely no namony ainy nandritra ny fanafiana nabakabaka nataon'ny Rosianina tany andrefa ny Ukraina alina ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba avaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay natolotra teny amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity. Volavolan-dalàna amin'ny fentetebola mpanjakana ho an'ny taona enina amby roapolo amby roa arivo. Teti-bola malindro lara-pamena miisa enina amin'ny fototra amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana ny firenena izany. Ho ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany Entsora Soarimalala no mitatitra ny antsiprian'izay. Ny fampitomboana ny fahazahoana herinaratra raha misotro madio ho an'ny rehetra, fahasalamana ho an'ny daholobe, fanabeazana avolenta sy fiofanana mifanaraka amin'ny tsinanasy, famoronana asa sy fanohanana ny fandraharana, ary fampandrosoana mirindra sy andraisan'ny rehetra anjara, ireo amin'ny ankapobeny ny teboka enina lara-pamena mifototra amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana, araka ny fanazavana nomeny ministra tompon'andraikitra nanolotra ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo, teny Tsimbazaza androany. Nisongadina nandritra fotoana ihany koa ny fanofoanana ny fampiarana ny TVA amin'ny zanabola lain'ny rafitra microfinance sy amin'ny zanabola amin'ny trosa ho an'ny tena manokana. Fahafahan'ny fanjakana mandray ny tanana ny TVA amin'ny ireo sarany aloha eto an-toerana rehefa manafatra entana no vatsina amin'ny vola avy any ivelany. Famerenana amin'ny laon'ny fanafoanana ny TVA amin'ny fanafarana ny fivarotana boky sy gazety, fanafoanana ampahan'ny TVA amin'ny vokatra sasany araka ny tolo-kevitry ny FMI ao anatin'ny programme FEC sy ny FRD. Maro tokoa ireo zavatra mila tsinjovina ao anatin'ny fandrafetana teti-bola satria miankina fiainana malagasy iray manontolo izany. Raha atao bankitokana dia zavatra roa no mila ranjaranjaina. Ny voalohany ny fampidirana ny hetra ary ny faharoa dia ny fizarana ny fandaniana. Maro tokoa ny fihinanana eo amin'ny seta sosialy, eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa ohatra. Ny vola miditra nefa dia voafetra ihany ary avy amin'ny vahoaka ihany. Ka tsy maintsy atao fiherom-borinina izany ka tsy maka indreniny no tsy mahabotra ny zanany. Izany hoe sady tsy mamono orinasa nefa mahavita izay lara-pamena ihany koa. Izany indrindra no nametrana nanantsaina hoe ny vola miditra dia tsy maintsy mitsinjo famokarana ary ny fandaniana kosa dia tsy maintsy mitsinjo vokatra. Eo amin'ny lafiny fidiram-bola dia tsy maintsy arahana fiatsaran'ny famokarana ny fanalefana raketra menan'ny orinasa ohatra. Ajanonareo no izany ny fanomezana avantage izany isan-karazany ka tsy misy takalony eo amin'ny fiakarany vokatra. Eo ihany koa ny ady anosika anaran'ny fampiasana ny ahitao arak'asy mirindra. Manomboka eto dia mila maneho taham-pambeazana
ireo orinasa izay misitraka izany raha ny lafiny ara-toekarena no jerena sy raha entanisa voandona tamin'ny volana janoary hatramin'ny volana aogositra teo dia tombanana ho 4,900 ny fitomboan'ny tany ar-tany FAOB na ny taux économique amin'ny taona 2020. Izahana kosa ny anatratra nta ho 4,600 amin'ny taona 2020. Raha oharina amin'ity taona 2020 dia ahitana fiakarany avokoa ny vokatry ny sehaim-piainana rehetra na ny voalohany na ny faharoa na ny fahatelo ho amin'ny taona 2020. Izany dia noretikasa sy fanapahan-kevitra ho raisina amin'ny fanavaozana Madagasikara toy ny fanatsarana famatsiana jiro sy rano, fanatanterahana foto-drafitrasa sy fijerevana ny sehatra ny fambolena ary ny fijerevana manokana ny maha-olona. Efa mamerina tsikelikely ny fiara-miasa samby ireo mpiara-miombonany ka iraisan'ny pirenena isika amin'izao fotoana izao ary tsy ho ela dia ho hita ny vokatra izany raha ny fanazavana. Isan'izany ny fiara-miasa fifanaovan-tsony amin'ny vondrona Eoropeana. Tombanana ho raiky amin'ny 103 lavitra ariary. Ny fidiram-bola amin'ny alalany etratra amin'ny faran'ity taona 2024 ity. Vinavinaina ho raiky amin'ny 297 lavitra ariary kosa izany ho an'ny taona 2024. Izany hoe isy fiakarany eo amin'ny 10,4 misy ireo fepetra tsy maintsy apetraka anatanterahana io vinio izay antsoina hoe fepetra araketra na ny mesure fiscale ary koa ny fepetra ara-panjakana na ny hoe mesure administrative. Ho an'ny vola hiverina hiditra araky ny karazan-ketra misy eo amin'ny 7,20 ny famidira-ketra anatiny dia avy amin'ny TVA, ny hetra alainina amin'ny vola miditra ary ny hetra tsy mivantana alainina amin'ny fandaniana, tanjona ny anentanana ireo sehatra tsy miankina. Misy maromaro izy ireo le teneniko teo iny hoe ohatra zany zao le amin'ny resaka le ao amin'ny resaka hoe amin'ny agribusiness ohatra dia misy fanalefana anatin'ny zavatra io. Ohatra zany zao ohatra blé zany zao dia tsisy zany zao ny heta atao anany le zany tsy naitsika le anaovana ny lafarinina. Eo koa ohatra ny vary dia tsisy le izy fa kosa le vary ohatra hoe Ridolix zany rendray misy hetra zany regny. Eny zany hoe afana zany mitsinjo an'le izy dia mbola dinina miaraka amin'ny mbola isy moa zany fanantarana an'izy anatin'le commission fa hitantsika eo izy hoe satria mitantona zany dia hoe ahoana ny tena anentanantsika le sehatra tsy miankina satria raha tsy io zany no mentana zany misonitra dia tsika tsy ahita vola mihitsy anaovantsika le dépense zany sociale sy kazany zany lara-pahamiana zany ny hoe anangaitsika indray ny toe-karena malagasy satria tena efa mirefarefa amin'ny tany zany izy amin'izao fotoana zao dia zay zany mandovatsika hoe misy zany zay lara-pahamiana zany satria raha tsy mandroso ny sehatra tsy miankina dia tsisy zany ny hetra miditra fanjakana fa na izany anaty zany dia tsika mandray andraikitra bebe koa zany amin'ny teneniko toy ny hoe atsaraina mihitsy zany ny fakana hetra. Ny hetra zany tsy hoe alaina fihafahatany ohatra azahoantsika vola fa le hetra zany ampiasaina mba anentanana amin'ny toe-karena bebe koa raha ny zavatra zay. Raha ohatra vitantsika ny miady amin'ny fraude fiscale, vitantsika ohatra ny miady amin'ny corruption dia manana zany tsika zany économie bebe koa dia mety ho vitantsika zany anariana kely ny ampianan-tany hetra fa miankina amin'ny ezaka ataontsika zany zavatra zany. Ataony ezaka rehetra ahafahana mampitombo ny hetra raha ny fanazavana tranty. Fitaovana iray ahafahana manatanteraka ny politika ampanjakana ny teti-bola no tsindriny manokana ny fisitrahana angovo. Efa manomboka ny fiampitana amin'ny angovo azo avaozana ho fanarenana ny jirama ary ihany koa ny sora-bola ho fampiasam-bola ampanjakana misoratra ao anivon'ny ministera ny angovo sy ny ankoranafo. Teny amin'ny anteny merandoolona ny namarana ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta ny fampahafantarana ny politika akaben'ny fanjakana amin'ireo parlemanta ao anatin'izao fanavaozana ny Repoblika izao. Miorina amina fototra 3 amin'ny politika ampanjakana akabeny ho an'ny fanavaozana ifotony raha ny fanokevitra netiny tamin'ity andro an'ity. Tojondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Takiny ny lalam-panorenana ao amin'ny 190 izay milaza fa ao anatin'ny 30 andro nanendrena ny Prime Ministre no anolorany ny antenimera ny fandaharanasany momba ny fampiarana ny politika akapen'ny fanjakana ary afaka ny manome tolo-kevitra ny antenimera. Ngambana ny vokatry ny asa no tsaraina dia ikena zay ny ataoko amin'ny fikaonan-doham-pirenena na fametrahana ny unité asina dia ikena ny kina ny fanakiana ny ikena ny tolo-hevitra fa tsy maninona ny kianina raha mety hoe mampandroso raha sanatria anao ka diso zay zany tsy karazany milaza ohatran'ny lehibe dabe moa reny miresaka momba anay reny hoe olona mahay ninina hainy daholo dia resahanao fa ny gouvernement anay dia samy manana ny fahaizany tsirairay ny za chef de gouvernement dia mpandrindra atoe-karena no haiko ny varotra ivelany no haiko mamorona asa nataoko dia zay ny andraikitra fa misy ministra tompona andraikitra ireo dia any amin'ny département tsirairay izy no mamaly.
nanamafy ny efanambarany teny amin'ny antenimera-pirenena ny praiminisitra fa mifototra amin'ny fitakin'ny vahoaka ny fanavaozana izay niantso ny fanarenana amin'ny laoniny ny fitantanana ny raharam-pirenena ny famerenana aingana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny androm-panjakana sy ny fanjakana satria tsy isy fanavaozana mahomby raha tsy misy izany fitokisana izany fanarenana lalina sy maharitra ny lafin'ny politika ny toetsaina ny ravitra ary ny toe-karena mila sasy entitra amin'ny fanovana tao ny praiminisitra hoy ny filohan'ny antenimiran-doolona milaza iaho fa sy ny olona rehetrarehetra no hofaly amin'izany fanovana tianareo tanterana eto zany satria misy ny efa zatra ny lalan-jiriny dia mbola te hifikitry amin'izay fomba tsy mety zay volaza teo ny corruption sy ny zavatra hafa ny ampimama amin'ny fananam-pirenena makaheranao monsieur le premier ministre amin'ny programa zay anananao fahavononana tanterana eto Madagasikara ty fanjakana radrariny sy mafy andraikitra no tanjona fiarahamonina mifampitsinjo sy manaja ny soatoavana toe-karena mahavokatra asa maharitra fanomezan-danja ny arena sy ny fandrarana ary ny fizarana tombontsoa ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy firenena manana ny ajany sy maso mandidy mahay miaro ny tombontsoany sady mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa iray samy pirenena fa ny okevitra mifandraiky amin'izay fanolorana ny politika kabeny fanjakan'izay mazava zao ny lalana sy ny tondrotra anatrarana ny tanjona dia ny amarana n'izao fotoana ny teteza mity zao aorian'ny conférence nationale ho ny filoha nationale ny antoko HVM androany vokatra andrasana aorian'izay ny ahatongavana amin'ny fividianana madio sy mangarahara hidirana amin'ny repoblika fadimy ary ny amongorana ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena Daniela Minotso zava-dehibe ny amaranana izao fotoana ny teteza mita izao aorian'ny firosona amin'ny conférence nationale izay ho tanterana eto amin'ny firenena fahana miomana amin'ny fidirana amin'ny repoblika fahadimy dia ny fametrahana mpitondra amin'ny fomba demokratika ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM ny lalàna mifeny fifidianana sy ny famerenana ireo harem-pirenena natao tantely hava-drakotra iray roso amin'izay fametrahana repoblika fahadimy izay mila dinihana mafy anatin'izay concertation nationale izay tokony hazavaina ihany koa ny mahakasika ny teti-bola hoentina manatanteraka ny politika ankapobeny ny fanjakana izay napetraky ny praiminisitra Omaly anatrarana ny tanjona raha ny fanazavana tsy maintsy miatrika an'izay anankiroa zay tsika eo ny amoahana ny fifidianana ny fandripalemana ny taky zay nataon'ny olona teny akianja na natao fa ela be izo amin'ny firenena ty ny fanadiovana ny zavatra manahirana rehetrarehetra napetraky ilay fitondrana teo aloha mila resana ihany koa zany vita miaraka amin'io tokony ho atao zahay milafiny ara-ekonomia ahoana ny fifandraisantsika amin'ireo vondrona iraisam-pirenena ireo afahantsika tsy hoe ny fankatoavany fotsiny akory fa afahantsika manamelo maso ny asa zay atao ka hitondra tombotsoa ho an'ny firenentsika mila pakady mazava zany tanjona mazava anatin'izay fotoana voafetra efa nilazainy filoha mpanjakanatsika hoe efa nekena fa rotona io dia hoe ahoana ary zany ahoana ny fifandraisantsika amin'izany fotoana zany afitahantsika somatsara ny sady mijery ny lafiny ara-ekonomika lafiny ara-tsosialy zay azo arena anatin'izany ary ny lehibe amin'izany anisan'ny lehibe indrindra mampifangaro an'izany dia hoe manahoana io resaka constitution io raha iverenana isan'ny fototra indrindra nandritra ny fitondrana fiteteza mitana izy teto amin'ny firenena ny tsy fametrahana tanjona mazava dia ny fisian'ny fifidianana madio mangarahara lavitry ny alatra ho iatran'ny filoha nasionaly ny antoko HVM efa imbetsaka ane atsika no ny aina zany teteza mity zany fa rehefa tsy napetraka tsara le tanjona hoe inona moa zany dia zany natonga tamin'ny 2009 ka hatramin'ny 2013 dimy taona lasa transition fotsiny nefa korotana nita rehefa aveo satria tsy hita hoe inona ny tanjon'le teteza mita zany ny tanjon'le teteza mita tamin'ny Andry Rajoelina tamin'izany nipetrahany ela be teo amin'ny fahefana hoe hitady reconnaissance internationale hitady an'izao hoe sinsisa nandeha daholo ty trafika rehetrarehetra ty zay ny amerana azy eny amin'ny fotoana inona no atao amin'io ahoana ny fomba anaovana azy rehefa mazava zay voaka any amin'ny fifidianantsika vita tanteraka ny asany amin'ny transition zay andrasana hatreto ny firosona amin'izay conférence nationale iaraha ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena sy izay vahaolana roso amahana izao olana sy lesiko napetraky ny fitondrana teo aloha izao
Sakan'izay fokoanan-doham-pirenena sy ny manodidina zay tsy voatery andro famatsim-bola avy any ivelany fanatanterahana ny fokoanan-doham-pirenena fa eo am-pandamina andreo rafitra hitarika izany sika ho ny filohany fanavaozana ny repoblika nanokatra ny fokoanan-doham-pirenena kristianina teny amin'ny STS Mandrimena androany. Ny firosona amin'ny fokoanan-doham-pirenena io izay zava-dehibe amin'ny fanavaozana apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tanterahana manomboka androany ny fikaonan-doham-pirenena kristianina karakaray ny fikambanana mampiely baiboly malagasy miaraka amin'ny fikambanana sy ny fiangonana kristianina hafa. Misafolo loha hevitra iompanana ny fikaonan-doha ka tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny lafin'ny fanabeazana, ny tanora, ny sosialy, ny toe-karena, ny politika, ny fivavahana, ny fianakaviana, ny serasera, ny zavakanto, ny tontolo iainana ary ny teknôlôjia. Tanjona amin'izao ny fitondran'ny kristianina anjara biriky amin'ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena. Tsy atao hoe ambala latabatra indray fa natao anasoavana ny firenena ihany koa nefa ijoroana amin'ny maha-kristianina. Loha hevitra anankifolo dia sehatra manan-danja eo anivon'ny firenena. Izay natao hivelarana ny fampiasana sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra, ny tanjona dia ny hivelarana ny resaka pragmatisme chrétien, izany hoe ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, ny fizarana an'izany eny anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena. Avy any amin'ny faritra, avy any ampitan-dranomasina ny diaspora misy mandray anjara eto daholo dia zavatra irarentsika zany dia hoe misy zavatra izay iarahan'ny kristianina manapaka ary miarahany manatanteraka. Tonga nanatrika sy nanokatra ity fikaonan-doham-pirenena kristianina ity androany ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael sy ireo mpanolontsaina avo misa efatra eo anivon'ny fiadidina ny repoblika. Nambarany fa fototra ingan'ny iorenan'ny fanavaozana, ny fanovana toe-tsaina sy ny toe-panahy antony mahazava-dehibe ny fikaonan-doham-pirenena kristianina tahaka izao. Izy efa teneniko iny io tsy maintsy mandeha io tsy voatery hoe misy fanampiana avy any ivelany tsika vao afaka mandefa an'io fa io tsy maintsy alefantsika foana ny mbola andrasana fotsiny dia ny fitsanganany ina moa ny ministère mpanjakana miandraikitra ny refondation ny fanavaozana io zay tsisy andrasana fa zay ngamba zao efa anatin'ny manomeny le mandat ny FFKM ary ny FFKM efa miasa izy fa vao mahazo an'le mandat izy dia miprésenter aminay lay drafitra tia nitondrana n'lay concertation. Ny zavatra zay voateny eo amin'ny concertation tsy zahay no mibaiko azy ny zavatra fanapetraka dia ny aspiration ny vahoaka zay zavatra ilain'ny vahoaka avy any ambany no ampiakarina aty amin'ny national dia avoakatsika ho tondrozotra zay avoaka ny concertation ao no arahantsika. Nitondra fanazavana ihany koa ny filoham-panjakana manoloana ny resabe momba ny filatsahako fidiny amin'ny fifidianana ho filoha am-pirenena. Raha ny resaka an'iny tsy mbola ny resaka hoe latsaka sy tsy latsaka fa ny tiako tenenina amin'iny dia tsotra hoe te ampiseho aho hoe tenim-bahoaka dia tenin'Andriamanitra, vahoaka no maso mandidy, zay ny tiako avoaka amin'iny fa tsy resaka hoe zahay latsaka sy tsy latsaka. Aharitra 3 andro ity fikaonan-doham-pirenena kristianina ity aparitaka sy ampiariny any fotony sy any amin'ny fiangonana tsiraray ny fehikevitra mivoaka hoentina hiatrika ny fankatoavana nasionaly ihany koa ny hevitra tapaka amin'izao fikaonan-doham-pirenena kristianina irosoana amin'ny fanavaozana sy ny fanarenana ny firenena izao. Ivelona vetivety eny anivony any Telimerandoholona sika tafapetraka androany ny samboady malo olona vaovao any Bevoavo Joël izay nanolo ny alo olona teo aloha raha ny Irina Sidonie izay voatendro minisitra mimponina sy ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao. Ansongadana nandritra ny lanonana ny fanamafisan'ny fiarovandreo vondrom-bahoaka paritra amin'ny mampia izany ity androm-panjakana ity. Tojondrina Tahiry mitatra ny Antsiprian'izay. No tanterahana androany teny amin'ny lapan'ny Telimerandoholona teny Anosikely ny lanonana fametrahana samboady ny loholona vaovao Bevoavo Joël izay nanolo ny loholona teo aloha raha ny Irina Sidonie lasa ministra ny mponina amin'izao fotoana. Fotoana ny fanovana izao mila mifanaraka amin'ny fanovana ny asa rehetra mandeha eto amin'ny firenena indrindra ny fahefanam-panao lalàna tahaka ny Telimerandoholona. Avy hita besaka atao ity androm-panjakana raha sika mitatana aty tsy avy hita besaka ho an'ny vahoaka malagasy. Izaho vehivavy Joël Fernand, lolo Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany Tomasy
dia manome toketona fa hiasa kitsoko sy ampamarirana araka ny andraikitra takina sy ankinamo anaja sy ampiatra amin'ny lalàna manankely rehetra ho tena mpanolotsaina ny fahefana-panatanteraka ka tsy hisorona sy tsy ho sasatra hikaroka hevitra ho fanatsarana hatrany ny lafiny toe-karena sy sosialy eto Madagasikara isolotena ny vondrom-bahoaka paty tsy tara-pahefana ka mpanosa azy reny mba tsy hisy tratraorina hitandro ny fahenena sy ny fihavanana ary ny fandriam-pahalemana anaratra hatrany miasy nanteramberan'ny olona hihevitra mandrakariva ny ampanoso ny Madagasikara amin'ny malo olona ny fiahina ireo vondrom-bahoaka paritra ny tena imasona hampatanjaka sy ampaleo tena azy ireo isin'ny fampandrosoana hoy ny fanazavana ialana amin'ny fanarahana rendrano tahaka ny nisy hatramin'izay ka mamotika ny fitantanana ny raharahampirenena hijoro amin'ny malo olona MMM mahatrany izy raha ny fanazavana hiezaka ny tenanay na dia kely aza ny fotoana mety hijanonana eto hitondra jara briky amin'izay fanavaozana ny zavatra andrasan'ny voaka malagasy satria amin'izao fotoana zao iarahantsika mahafantatra fa processus le fagnovana fa tsy hoe cours tampotampoka ka hiezaka zay zany ifandray amin'ireo vondrom-bahoaka paritra tsy tsara-pahefana mba ahafantatra n'le zavatra tegna ilain'le vahoaka malagasy agny fotony dia miankina amin'izay zany no izany mba anaovana volavolan-dalàna ahafahana mampandroso an'le vondrom-bahoaka paritra tsy tsara-pahefana taorinyity fametrahana samboady ity niatrika fivoriana avy hatrany ity loolona vaovao ity ny fanatrehana ny fanoloran'ny prime ministre sy ny gouvernemanta ny PGE na ny politika akapobeny ny fitondrana malalaka ny fanehoan-kevitra eto amin'ny tanin'ny repoblika amin'ny Madagasikara ary tsy ekena ny fanakatsakanana amin'ny endriny samihafa rehefa voaja ny lalàna ho ny antoko malagasy sy miara-miainga tamin'ity androany ity tsy ekena ihany koa ny filazany ny firaisamom-pirenena sasany fa naty-hevitra ny midy ny antoko politika no tokony haneho hevitra sy mamoro olona raha ny fanehoan-kevitra nentiny antoko hatrany tamin'ity androany ity onona saina manameloka ny fanehoan-kevitra izay mandiso ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena nataona mpikambany eo anivon'ny firaisamon'ny pirenena iray omaly ny antoko malagasy miara-miainga araka ny nambarany birao politika ny androany ilay mpikambany eo anivon'ny firaisamon'ny pirenena izay nanambara fa tokony anaty efitrano mihidy ny antoko politika sy ny mpanao politika no mamory ny olony manoloana ny fanehoan-kevitry ny société civile sasany izay milaza fa tokony ho atao anatin'ny efitrano ny fanehoan-kevitra na fivoriana ho an'ny antoko politika izahay malagasy miara-miainga dia tsy miombon-kevitra amin'izany ary mandiso izay filazana izay fa izay indrindra no notakiana sy nanaovana ady nitolomana teto azontsika ny fahafahana dia rariny sitsiny ary araky ny lalàna ny fahalalahany fanehoan-kevitra indrindra eny ankalamanjana fa apetraka mandrakariva ao anatin'ny fanajana ny lalàna mandrakariva ka misarika ny sain'ny société civile mba tsy laza vaovao diso na hampihorohoro ny saim-bahoaka mba zavatra ampisy fitoniana sy filaminana mandrakariva no takintsika ao anatiny izao fanovana izao mba tena ho fanovana hitondra fiovana amin'ny tena izy indrindra fampandrosoana izay takin'ny vahoaka malagasy no apetratsika antoko politika ny malagasy miara-miainga ka tsy ho izy ireo no hitaky ny anakatsakanana ny fanehoan-kevitry ny antoko politika eto Madagasikara malalaka ny antoko politika rehetra na anaty efitrano na ankalamanjana fa izany no isan'ny tolomana teto ho hiatran'ny fanehoan-kevitra ny antoko malagasy miara-miainga dia nitolona foana hatr'izay ary nitaky mandrakariva ny isin'ny fahalalahana maneho hevitra ho an'ny antoko politika ny fikambanana sokajin'olona samihafa hiapirofon'izay fahalalahana izay hatramin'izay ny isin'ny fanovana dia samby afaka naneho hevitra naizanaiza ny vahoaka malagasy ary mbola tsy nisy fanakatsakanana na fanengelenana indrindra ho an'izay natahotra sy tsy sahy naneho hevitra teo amin'ny fitondrana taloha amin'izao dia hita fanambarana eto sy eroa fitakiana eto sy eroa mampiseho ny fisin'ny fahalalahana
izay endriky ny fisehoan'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsindriko manokana ny antoko malagasy miara-miainga dia sarotona amin'izay tolona sy fanovana ny arahananao teto ka mbola mitaky mandrakariva ny anajana ny fisin'izay fahalalahana maneho hevitra ankalamanjana ho an'ny sokajin'olona samihafa indrindra ny antoko politika. Adisiny fahalalana maneho hevitra na ho an'ny olom-pirenena, sendika, antoko politika sy mpanao politika sy ny ankolafikery samihafa no isany nitolomana teto. Tanjony efatratra zany androany ary fanovana azo tsapahitanana ho ny antoko malagasy sy miara-miainga. Profiny zany ireo famorim-bahoaka ankalalahana ankalamanjana ataona antoko politika maro manerana ny nosy. Misy manana tombontsoa isy fikorotana eto amin'ny tany sy ny firenena ka tokony ho mailo sy ho malina ireo niarany tolona na azahoana ny fanovana. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity, mandalo dingana maro ny famarotana vato sarobidy lehibe toy ny hita teny amin'ny lapam-panjakana n'Ambotsoroatra omaly hoy ny teknisianina momba ny arena kibon-tany. Amin'ny vola vidin'ity emeraude amin'ny lanja mahery ny 300 kilaoty izay anasoavana ny malagasy hoy ny fitondram-panjakana teo anatrehan'izay. Honina saina. Pierre de collection Emeraude sur Gang ilay hita teny amin'ny lapam-panjakana n'Ambotsoroatra omaly hoy ny fanazavana ny teknisianina momba ny arena kibon-tany. Raha ho avadika vola, maro ny dingana tokony arahana eo amin'ny sehatra iray sampirenena. Raha tiatsika zany ny anana valeur, hiakatra kokoa ny valeur any dia tsy maintsy mandalo etape maromaro tsika menakavy eo anatiny. Ny etape anankiray hoe ahoana ny ampidirana an'ireny any anatina karazana guinées sy boky reny sy isan-karazany. Rehefa tafiditra amin'ireny mantsy izy dia les publications lasa misy valeur bebe kokoa zany any anatin'izay zavatra izay. Dia amin'izay fotoana izay izy afaka atao karazana vente aux enchères mihitsy ho an'ireo tena petit sy mpitahiry pierre de collection ohatr'izany. Misy grand collectionneur reny maneran-tany dia reny zany ny tsara kitihana. Ireo millionnaires internationaux no afaka kitihanao hividy zavatra ohatr'ireny. Pièces de collection reny ho ataony amina musée privé na ho ataony eo amin'ny salon na ohatr'izany. Raha iverenana vato milanja 300 kg mahery napetraka tamina toerana miafina tao amin'ny lapam-panjakana n'Ambotsoroatra ity hita omaly ity. Ny ray apatelo ny vato io no emeraude hoy ny teknisiana nijery mivantana izany ary natreny ny filoham-panjakana. Araky ny politika anay moa zany dia fanasoavana ny be sy ny maro ary mba ialana amin'ny resaka kolokolo dia atao mangarahara ho hitan'ny rehetra ny zavatra nisy teto ary mikasika ny pitsopitso ny madinika ara-teknika sy ny fanatanterahana ny vadian'io harem-pirenena io ho ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay hoentina hanasoavana ny firenena malagasy izahay dia ho sarotiny ao anatin'izany zavatra zany. Fa hitantsika eny amin'ny tambajotra tserasera amin'ny internet misy emeraude sur Gang ohatra hoe 10 grammes dia mety mitentina eo amin'ny 70 € dia afaka eritreretintsika hoe raha emeraude sur Gang de plus de 300 kg mety ohatrino ny vidiny fa avelantsika ho an'ny teknisianina moa no mamantatra an'izay zavatra zay rehefa mivaly ny fanadihadiana rehetra. Andray antanana ny famadihana ny vato sarobidy ho vola anasoavana ny vahoaka malagasy ny mpanolotsaina ambony ho an'ny fanavaozana raha ny fampitambavao hatrany. Andrasana araka izany izay ho teto-bidiny sy ny asa ho tanterahana amin'ny vola vidiny amin'ny anaran'ny mangarahara. Fa olona iray no namony ainy voadonan'ny fiara tetsy amin'ny lalam-baovao ankasina ny maraina teo. Lasa nitsoaka vetrany ilay fiara nandona azy tezitra roaponina teny an-toerana ka nitokona nanakandalana nandritra ny ora maro tamin'ity andro an'ity. Rina fitiavana. Tokony tamin'ny 4 ora maraina, lehilahy 420 taona dia hiasa no voadonan'ny fiara tetsy amin'ny lalam-baovao ankasina ka maty tsy tradrano. Tsy nijanona fa lasa nitsoaka vetrany ilay mpamily nitondra ny fiara. Tezitra roaponina nahita ilay lozam-pifamoivoizana namoizana aina olona izao. Nanao fihetsiketsehana araka izany izy ireo, nanomboka ny maraina teo, nandoro kodiarana, nanakandalana ka tapaka nandritra ny ora maro ny fifamoivoizana teny an-toerana. Nitsoaka nefa ilay tômôbila dia izay ny zavatra mampalahelo satria aina ilay izy ary maty sur place teto tsy nialany enina akory ny fianakavianay. Ilay fiara moa zany ilay izy nijanona ny sitona fa tsy hita ilay numéro an'ilay tômôbila. Ary ankehitriny ao dia manana zavatra mampalahelo nisy ny zaza ihany nahita hoe nisy tômôbila nandona izy.
mitaky ny anokafana fanadihadiana ainganareo fianakaviana ahitana ny marina sy ilana vandoza tahaka izay ihany koa ny anasaziana mafy araky ny lalàna sy amerenana ny fametrahanareo casseur de vitesse satria misy caméra de surveillance eto a tokony ho hita ao anatin'izay zany mouvement rehetrarehetra zay ny ainga teto dia izay no angatahanay mba hanehoana ny marina mba tsy sanatsika tahaka ny aina biby ny ain'ny zanakay a hoe latsaka teto a dia rehefa hita le fahamarinana dia very anjavona raha manao ny asany ara-dalàna mitandry ny filaminana ka misuive ndreo caméra reo a dia misy mouvement azo hitrandrahana aloha ranom-baovao ahitana marina rehefa hita kosa nefa marina angatahanay mba ho aseho aminay mihitsy hoe ity ny vokatry le fanadihadiana ka izay no angatahan'ireto fokon'olona ireto a ny famerenana tsy misy atakandro ny casseur de vitesse ny anafana ny hetsika nataon'ny mponina karaikitra ny fifanjevona raha tokany sokatra ora vitsivitsy ny lalana ny atoandro teo ny toy indray ny fitokona ny mponina ny tolakandro teo karaikitra ny isan-kandalana sy ny dorokodiarana hiantrana tena toerana ny polisy nandamy mandrarà ato fitakiana izy ireo ny anaovana aingany tonga tena ny toerana ireo teknisiana natao ireny izay nametraka ny casseur de vitesse tetezana ambony tahaka ny eny Anosibe ireny no tokony apetraka raha ny fono-kevitra voaray manoloana ity tranga ity voarapida ity ampahan-dalana mivoaka eny Ankasina ity ka tsy vahaolana ny fametrahana casseur de vitesse hoy ny sasany tetezana ambony tahaka ny eny Anosibe ireny no tokony apetraka naneo hevitra koa ny AF ka nilaza fa isany mampirongotra ny fanafiana amin'ny faritra iny ny fisian'ny casseur de vitesse indrindra amin'ny aliny ankoatr'izay tokony ajaina ihany koa hoy ny hafa ireny toerana voatokana hiampitana ireny na ho an'ny mpandeha tongotra na ho an'ny mpamily ary izay voatokana hiampitana ireny ary izay indrindra no nirosony Kolo TV FM tamin'ny fampahafantarana tamin'ny alalan'ny kopy-anao ahitana ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fifamoivoizana sy ny fahafantarana ny lalàna mifehy sy ny fifamoivoizana na tsy ny fanajana izay lalàna mifehy ny fifamoivoizana izay no miteraka sy mampitombo ny fitohanana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina efa metrany anaty fitaovam-baratry isika izao ka miapotika ny lalana miandro na ny rano sy ny sisa manampitrotraka ireo taxi be mijanona ivelany are ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mpanao asa sady tena samihafa mameno sy mibaha anaty trottoir gaboraraka tanteraka raha tsy ilaza fa tsy ny eny Anosibe izay malalaka ny arabe saingy ireo sarety fiara vaventy moto sy bisikileta no manery ny sison roa ka mahatonga ny fitohanana fantaniana apetraky ny maro ankehitriny hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ataon'ny commune mampiena ny fitohanana ny fiara eto andrenivohitra ohatra amin'izany ny fanaraha-maso ireo fiara mijanona amoron-dalana ny fotoana ahafahan'ny sarety sy ny fiarabe mivezivezy aiza ho aiza ny fanaraha-maso ireo mpivarotra mameno trottoir mahatonga ny mpandeha an-tongotra hoe ny afovoana arabe raha ny vaovao farany voaray mahakasika izay mbola mitohy hatramin'izao aly izao ny fitokonana ataon'ireo mponina eny amin'ny lalam-baovao mahakasika izay raha zay ho hitantsika miandalana eo ihany nitohin'izay fa izay ihany koa no entsika amin'ny CNDV ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana tsy vaovao misongadina mbola hoentina aminao sa nitohinan'izay nitohy ny fitoriany tojo ravalamanana ny be ny tanàna na Antananarivo mikasika ny fividianana ny 1 Desambra ny taona 2020 ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka aminay ary anaovy papier génique amin'ilay tsara nefa mba azoazo ny vidiny azafady misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato ilay papier génique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny tsara kosa zany a
Nenyo, lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Cedou, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Cedou, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Cedou, la douceur au quotidien. Ndao ifety ho an'ny Black November, ndao hiaraka ankalaza ary feno promo koa ny fety hatramin'ny 30 novembre ararotiny smartphone ZTE A35 Blade amin'ny vidiny miavaka 219 000 ariary monja sy ny wiki 25 69 000 ariary fotsiny ny amin'ny bonus cadeau hatramin'ny 5 gigaoctet mandritra ny enim-bolana araroty fa mbola bobaka ny promo upgrade aingana ny phone lahy isika miara mifety eny amin'ny Astor, Zuma.g sy Kibo.g fotoana. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Miemitra amin'ny fotoana manaraka ny famoahana ny didy momba ny fitoriana Ravalomanana Tojo ambeny tanàna Antananarivo mikasika ilay fifidianana izay natao ny 1 Desambra 2024. Iverina nadiadiny raharaha indray ny fitsarana tampony ka antenaina ny siny fitsarana madio anatin'izay raha ny fanazavana netiny tamin'ity andro anty. Daniela Minorso. Taorian'ny fitoriana nataony Ravalomanana Tojo Andriamanantsoa Arilala teny amin'ny fitsarana tampony mahakasika ireo tsy fanarahandalàna maro sy osoka nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna ny 1 Desambra 2024. Niakatra fitsarana teny amin'ny fitsarana tampony androany ny raharaha saingy miemitra amin'ny fotoana manaraka ny famoahana ny didy ary verina nadiady ny raharaha ny avy eo anivony ny fitsarana tampony. Antenena amin'ny famoahana didiny sy ny fitsarana marina tsy mitanila anjakan'ny demokrasia ho ny Front National ny antoko tim. Zay vao nahita taty hatramin'izay maninona moa ny nakaty satria raha mpitsarana momba ny fifidianana Antananarivo renivohitra no natao io ihany koa mazanako ny Tojo dia tena manira raha maniry hoe tena hitsara ny fitsarana marina zareo ny siny demokrasia marina dia io resaka fitsarana io rehefa tsy misy teny midina rehefa tsy misy fiandanina amin'ny hitsi na hitsa zay no izy raha tena mpanjaka ny demokrasia eto Madagasikara tsika tia mevana ny fanovana izay atao eto Madagasikara dia io fanovana ny rafi-pitsarana io tokony eto aingana tiako atao modely mihitsiny hoe ho hitan'ny olona tsara hoe aoka re mba tsy iandany amin'ny rakotona be. Amin'izay fotoana rehefa tsy mitanila ny fitsarana antenena ho arian'ny fivoahan'ny didy avoaka ny fitsarana ny posany mazava eto amin'ny tanàna Antananarivo. Totika amin'ny fiainana vaovao ny vahoaka n'Antananarivo samy hita teo fa nisy ordonnance 35 000 olona tsy avy eto Antananarivo kory zany ny fidy amin'ny ben'ny tanàna teto dia mieritreritra hono izy zany fa mihina fa mba hitodika amin'ny mazava amin'izay ny tanàna antsika fa tsy reto ratsy fanahy reto zany ratsy fanahy zany ny fanahy ratsy miasa ao anatiny tanareo na mitena ry izy mandroso io mahantra foana io. Ankilany tonga teny amin'ny fitsarana tampony nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety saingy tsy nanatrika ny fitsarana mahakasika azy androany ben'ny tanàna Antananarivo. Tsy ny politika ho ity farany ho itondrana ny raharaha fa ny famarinana ka angatana ihany koa ny famarinana ny fitsarana manoloana ity raharaha ity. Androany zany dia mijoro ny tenako amin'ny maben'ny tanàna voafidy ato eto Antananarivo manao antsoavo hoe alao andeha aradrariny. Liberté provisoire no verdicta azo tamin'ny azoma teny amin'ny PAC. Nambaran'ny ministèren'ny fitsarana dia sous contrôle judiciaire. Tsy ny tenako ary tsy nanao démenti satria tsy ilaina ny korotana. Androany maraina nefany dia namoaka didy vaovao indray izy ireo fa sous contrôle judiciaire ny tenako dia hoazany manao antsoavo andao andeha ampahendrena.
andrasana araka izany ny fivoan'ny didy mikasika izay fitorinany Ramanantsoarilala no ny fifidianana izay notanterana ny 12 Desambra 2024. lafomba vao hafa solotenana mpikambana amina brandro sendika misa 220 nahitana mpandray anjara manodidina ny 20 no nomena fiofanana tokony hositra mpitarika sendika ahafahany mampitovy ny fitakiana sendikaly sy anarandro voalaza ny lalàna mikasika izay tsy natao ho tohatra fiakarana na fitadiavana seza ny fitariana sendika fa natao hiadiana sy hitakiana ny tombontsoan'ny mpiasa sy ho fampanajana ny zony andao rahantsika ny fampanazavana momba izay tsy hoe rehefa tena misy olana vao tonga anatevina n'le sendika ny mpiasa dia izay zavatra izay ny tokony eritreretin'ny mpiasa tsirairay mihitsiny ny amin'izay hoe ilaina ny fidirana sendika marina ny zavatra nisy hatramin'izay tsy laviny zany dia misy ny mpitarika sendika manao tohatra fiakarana ny sendika hitadiavana toerana hitadiavana tombontsoa manokana kanefany tsy ny rehetrarehetra no manao an'izay ary anisan'ny nampihemitra ny mpiasa tsy hiditra anaty sendika koa izay toetra izay dia izany indrindra no antony anaovanay an'izao formation izao mba ahafahana manatsara an'izay kalitao omeny ny sendika izay ho an'ny mpiasa ary konkoa mba ahafahany mampandroso an'izay resaka sendikalisme izay eto Madagasikara sy eraky ny toeram-piasana izay misy ny tsirairay aby. Mivelatra trany rehefa mivatra entana maro azo isafidianana ny magazay Cosmos amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo lavitra ny tranombarotra Cosmos ihany koa azo ataony miditra amin'ny site web www.cosmos.mg iresahana momba ireo entana maro amidiny andao arahantsika ao anatin'ity horonan-tsary manokana ity ny manodidina ireo entana rehetra azo jifaina eny amin'ny tranombarotra Cosmos amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatritsika moa ny magasin Cosmos dia varotra entana maro be tsy ny électroménager ihany ny audiovisuel téléphonie fa dia maro azo ka isafidianana izany ka dia andaonge arahantsika ireo karazana entana hitanareo ato amin'ny magasin Cosmos. Magasin Cosmos ve manodidina anao? Tsy ola zany fa misokatra ofisialy zao ny site web ny Cosmos Madagasikara www.cosmos.mg. Cosmos,
votre partenaire de confiance. Ataony arivany zoma raiky amby roapolo sy ny tontolo andro ny sabotsy 2 amby roapolo novambra ho avy zao ao amin'ny foibeny Saïty Marine ao amin'ny village touristique Mahajanga Ministre Salon fampafantaran'ireo tolotra rehetra mikasika ny asa ataon'ny orinasa Saïty Marine sy ny fampafantarana ny tolotra vaovao misy amin'izao fotoana zao. Anja Robert Kolomajanga. Tolotra vaovao be no omen'ny Saïty Marine ho an'ireo mpisehatra manana sambo, manana vedette ary ny manana tefitefy eto Mahajanga sy manerina ny Madagasikara. Ankoatra ny famokarana lakoka sy fanamboarana motera simba dia miara-miasa amin'ny orinasa japonais ihany koa izy ireo amin'ny fivarotana motera marika Tohatsu, ahitana tanjaka rehetra amin'izay ilaina ary mampiasa fitaovana Tesla amin'ny fanaovana diagnostika n'ireo motera rehetra fampiasa amin'ireo fitaovana anaty rano. Isy araka izany ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra eto Mahajanga. Zoma sy ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny foibeny Saïty Marine village touristique ny Mahajanga. Isy Ministre Salon kely ho tanterahanay ato amin'ny toerana ty afahana mampafantatra antsika avoakany Mahajanga ny tolotra omenanareo mpisehatra amin'ny sambo, vedette, tefitefy eto amintsika. Ny zava-dehibe dia ny afahanareo manjifa ny fitaovana izay vokarinay na motera Tohatsu io na ihany koa ny koka zay vokarinay fa indrindra ny afahanao mijery ny tahany motera zay ampiasainao amin'ny sambo na tefitefy na vedette, izany hoe manana fitaovana afaka manao diagnostic zay io dia ny motera rehetra ary mandritrany lay salon zay tanterahanay eto zany dia ataonay memempona ny fitsiriana an'io zany hoe ny diagnostic atao amin'ny motera nareo tsirairay zay motera na sambo entinareo eo zany dia jerentsika ino ny aretina fa manasana kosa zay rehefa hita ny aretina dia mba ato amin'ny atelieanay no anamboarana azy. Ny vaovao mafaly dia efa mamokatra zany zay zao, zany hoe efa misy sambo koka vita eto Mahajanga manomboka amin'ny kely indrindra 3 mètres miakatra hatramin'ny 15 mètres hitantsika amin'ny sary io efa kely sisa dia vita. Ny fepitona anaovany azy dia 10 andro dia efa vita ny koka anankiray. Ankoatra zay dia zava-baovao an'ny atelier ato aminay ihany koa sy ny mpisehatra amin'ny sambo dia ny izahay ato amin'ny Saïty Marine sy ny atelier misy azy no mandafo motera Tohatsu, zany hoe marka zay isan'ny matanjaka avy any Japon izy io. Araka izany dia isan'ny orinasa voalohany eto Mahajanga manao ny diagnostika amin'ny fitaovana Tesla ny Saïty Marine eny amin'ny village touristique io ka ho fanomezana fahafahampoan'ny mpanjifa dia misy ihany koa ny tolotra manokana. Dia manana tombony lehibe koa isika vahoakany Mahajanga amin'izao fisokafanay izao ny amin'ny fihenam-bidy amin'ny resaka moteur sy ny travaux izay misy ato aminay dia anatin'izany koa ny facilité de paiement zany hoe afaka aloha indroa na intelo izy io. Manarak'izay ihany koa dia manentana antsika rehetra mba ho tonga hitsidika ny mini salon izay ho tanterahanay amin'ny zoma 1 volana novambra sy 2 volana novambra ho avy izao. Amin'izay zany fantatritsika bebe kokoa ny mahakasika ny tolotra misy ato aminay. Ankoatra ny fivarotana pièces sy ny motera Tohatsu vaovao, ny fanamboarana lakoka sy ireo motera simba dia manao location jet ski sy location na villa raitra dia raitra misy piscine ihany koa sady eny amoron-dranomasina ny Saïty Marine. Koa raha mila fanazavana fanampiny ary antsoiny 038 80 257 33 na ny 034 80 257 33. Mikasika andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV FM indray no andao arahantsika ao anatin'ireto fanadidina manaraka reto. Ireto indray ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV androany. Voalohany, avoaka ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV ny fanehoan-kevitra nataony Ajo Andrianenarively filohan'ny antoko malagasy Miaramiainga androany. Roa taona sahady koa izay no lasa. Tamin'izany fotoana izany dia tena nampihetsy-po ny nahitany malagasy sady nijoro ny taky ny rary ny ampilaminana teny an-kianja. Ankehitriny dia vao maika aho mirehareha mahita fa isika rehetra niaraka no nahavita nanova zavatra ary iara-dalana indray ho amin'ny fanovana sy ny fanavaozana ny fireneny izay efa ny matimatisantsika hatramin'izay. Ho an'ny taninjanaka, ho izy naneho ny heviny tao amin'ny page Facebookiny. Manaraka, androany tokony tamin'ny 3 ora maraina
fiara iray nitondra azo tsy ara-dalàna no tratrany OPJ rano sy ala ao amin'ny CEF ankazobe dred na lamanga sy ny gendarmerie pirenena taoriny fampitam-baovao azon'izy ireo olona misa telo sy ny mpamily ny fiara no voasambotra ary efa eo ampanaovana fanadahadiny ho fanamafisana ny fanavaozana sy ny torolalana napetraky ny direction générale de la police nationale tariny commissaire divisionnaire de la police tsaramonina Jean Victor araka ny nambarany tamin'ny mpanao gazety dia nahetsika manerana Antananarivo ireo sampana rehetra miandraikitra ny filaminana eo anivon'ny corps urbain izay ahitana ny compagnie urbaine d'intervention, unité d'intervention rapide ary ny brigade féminine de proximité nanamafy izy ireo fa ny vahoaka no laram-pamehana ilaina ihany koa ny fiarahamiasa sy ny fanampiny vahoaka indrindra amin'ny fampitam-baovao sy ny vaovao ilaina iadina amin'ny asa ratsy sy ny tsy fandriam-pahalemana tanjona ny ahafahanymponina eto andrenivohitra miaina milamina na andro na alina ho iatrany ny fanazavana hita tao amin'ity page Facebook ny vaovaony Cool TV ity. Ankoatr'izay nampanantena any filoha amerikanina ny prince héritier any Arabie Saoudite nandritra ny fionany tao amin'ny Maison Blanche ka nilazany fa ampiasa vola $10 miliarda ao États-Unis izy ireo. Marina fa vao izao indray ity Prime Ministre Saudiana ity vao nandalo tany États-Unis taoriny nahafatesan'ilay mpanao gazety Saudiana tamin'ny taona 2024 tao Istanbul. Fantatra moa fa olona avy any Arabie Saoudite ihany no namono azy tamin'izany fotoana. Raha ao amin'ny tambazotra ny serasera no mahazatra anao manara-baovao dia araho ny page ny vaovaony Cool TV ary azadino ny manisy réaction sy mizara ireo vaovao ireo satria efa voamarina avokoa. Olansia Piarina Lavanille izay ny teny midina avy amin'ny fanjakana Foibe amin'ireo fanapahan-kevitra raisina manodidina ny Sia Piarina ity. Fantadreo fanatanteraka atrikasa sy fankakevitra ny antoerana ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny Lavanille any amin'ny faritra Savana fitondram-panjakana sy ireo ratsa mangaika eny fotony manomboka ny 20 volana Novambra izao. Eo anatrehan'izay miantso ny rehetra hitondra ny hevitra amin'izany ireo mpandraharaha. Ny komity miaro ny tolona na ny KMT ihany koa ao amin'ny faritra Sava izay nanambara fa hanara-maso ny fanatanterahana izay tapaka mandritra izay. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Tokony handray anjara manomboko amin'ireo vahoaka ampamboly, mandray anjara ireo rafitra jiaby misy ny coopérative ary izay ny fagniriagna ny fandraisana anjara satria everigny fô mety amintsika amin'ny Sava azy ny fidirana fotony mahafantatra ny tegna zava-misy agny amin'ny faritra Sava arak'izay tanterahina izao. Indraindray zany mifagnometsiny fa na ny manomboka avy mpamboly avy agny zany izy coopérative sy nama indraindray mba misy miraviravitagna ihany koa. Miantso atsika zay efa tia mandray andraikitra na izay mbola varimbarina amin'izay fandraisana andraikitra zay fa ny fitsanganantsika ny fiombonana no enti mandresy hoy izy ny obolagna antsika malagasy ny firaisankina no hery ka rehefa misy fiantsogna fivorena dia mandraisa traikitra atsika sanatria ny olona tsy mahalala ihany no tonga ao fa itsika rehetra hatramin'ny kely na hatramin'ny lehibe indrindra fa ny manam-pahaizana ho tonga hivory amin'ny fotoana io. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo fokon'olona atao amin'ny commune manerinerina district Ambatoboeny manoloana ny tsindry ataony mben'ny tanàna azy ireo nandritra ny taona maro. Nitondra sora-bavety saika mantsika ny lapan'ny tanàna izy ireo hanamafisana ny fitakiana fialany mben'ny tanàna atao an-toerana. Anja Robert Kolomajanga. Niarandroatra teto anoloha ny lapantanana commune manerinerina district Ambatoboeny ato anatin'ny faritra Boeny ireto olo-pirenena avy amin'ny fokotany maromaro ao an-toerana nitondra sora-baventy mitaky ny fialany ny ben'ny tanàna. Ritra vala me folo taona nangina satria momba ny président Ingénierina Rajoel ny maire commune manerinerina district Ambatoboeny nangina zay. Rehefa tonga ny fanavoizana nietsika zay satria tsapanay vahoaka manerinerina hoe misy zavatra tsara dalàna anatin'ny asany nandritra vala me folo taona tsy ndrazolena ny vahoaka nandany azy no efa manongo anazy satria ny zavatra misy efa tsirariny ka zao zay vahoaka manerinerina mangataka felamera tsy misy atakandro izy tsy mipetraka mamera azy titre mandalo izy ny eto de tsy hita ny apombokeliny ny apetraka ny atao amin'ny commune zay tsy anaiko tsony mandafo momba anao misasaka amindreo
manao copinjany anao raha tsy mandody miala tsy vita vitan'izany karaka zany ka ninakazy efa mila misolo mihitsy karaka tsy vita roasindreo satria tsy olona andreo ary olona miasa amin'ny commune tsisy olona velany fa désiré menakavy zany raha tena mampalelo anay avy eo tsy vitan'izany tany orefa 5 hectara izy mihitsy isonia zany tamin'ny fanaovana reconnaissance naniny izy raha nytendra ohatra tany tsy zany fa zao izy fa tanera va iny teny ampahatsorana taminazy aho hoe avereno amin'ny tompony io tany io mera nenao izy raha misy ao naverina fa reo olon'ireo azy idiranao e tompoko de mba mangataka zay ny amerenana an'ireo fanananay ireo salam'izany ny fitondrana misy fitondrana mitsingilanao ary zay no mahatonga an'ireo vahoaka reo irotra andrano tomendry tsinjorano manerinerina ary ampombolava reo de nalaina daholo ny tanin'ireo nalaina ankoso koa sisy fanazavana ny fitana ny vahoaka nanao soniany zany zavatra zany mahita azy ety ambany ravikazy de natao hoe mena tombosoa anareo rehefa nataonay ny ankety tsy manaiky zahay na hoaiza manao antsova amin'ny fitondram-panjakana maefa ireto fokon'olona ao amin'ny commune manerinerina ireto mba hijery akaiky ny zava-misy ao an-toerana no tapenambava izy ireo hatramin'izay raha ny nambaran'izy ireo hatrany ka izao vao afaka maneho ny heviny nanamafiatrany ireto fokon'olona ireto fa tsy janona ny tolony raha tsy miala eo amin'ny toerany ny be ny tanàna ny manerinerina sy ny forongony iverenantsika antranga mpiarahamonina fa hiazo anantsirabe vetivetsika zazalahy kely iray manodidina ny 7 taona no hita faty tao amin'ny dobon-dranon'olona iray tao amin'ny fokotany ambohipeno Antsirabe ny aliny talata lasa teo tokony tamin'ny 7 alina rehefa ny fampitadiavan'ireo fokon'olona tany an-toerana andrindrina Randriamiarosokolo Antsirabe. Ny talata fa 12 volana novambra 2024 lasa teo tokony tamin'ny 7 alina no hita faty teto amin'ity tompon-trondro iray teto amin'ny fokotany ambohipeno ity ny zazalahy kely iray manodidina ny 7 taona eo. Raha loram-baovao azo tamin'ireo fianakaviany maty dia manodidina tamin'ny 3 ora tolakandro teo eo no nahitana azy farany nandalo tao atokantranony rehefa avy nirahan'ny renibeny nanatitra lambajaitra ary lasa lalao avy eo. Izy zany nandeha nianatra izy dia efa nirava izy amin'ny ray monirava ny EPP dia ny sakafo izy dia mama ozy izy anatitra ny lambajaitra tsika ozy izy dia ny arahoa da narahoanao raha anatitra n'ilay lambanjaitra dia ny salovana kely teo izy teo ny tamin'ny telo dia iny izy dia tsy tatsony. No ny hariva ny andro dia nanomboka nitaitaina ireo fianakaviana ary namory ireo fokon'olona tetỳ an-toerana ary avy hatrany dia nanao ny fikarohana rehefa nifampizara ireo fokon'olona tamin'ny fikarohana dia hita teto amin'ity tompon-trondro ity ny akanjon'ilay zazalahy kely tokony tamin'ny 7 alina teo eo. Dia nizara efatra angambanay tamin'ny alina dia sasany ny agnasinanany sasany ny agasimo dia anay nakaty dia tonga teto anay dia nirosanay zany dia gn'akanjo nitako teto ia zany nahitana akanjo hoe misy akanjo ato sy fatako hoe akanjom-behivavy ve sa akanjom-behilahy dia hoe anazy ty hoe zafin'le ramatoa be dia nifampikaroha moa dia niasan'ireto trano asimo reto hoe mitondra hazo lava aloha anareo hazo mba anaovasika anazy ato hitadiavasika anazy ato dia nitondra hazo dia sy nahita anazy moa hazo dia nisy bandroa lahy zay tena hoe sa tonga dia niditra tonga dia nilasaka tao dia igny nahita anazy tao zany. Efa maro be ireo fipetrany-draisina ho ireo mponina sy ny tompony ity tompon-trondro teto amin'ny fokotany ambopeno ity makasika ireo zaza izay mangalatra lomano eto kanefa dia izao sendra ny vona tapoka sy tsy naposiny izao ary anitanany ireo ray aman-drenydrehetra mba ifehan'ireo zanany ao an-tokantranony. Le izy zany efa mandrara zahay mandrara foana zany satria za tena fambolenako reto dia mahita ankizy be tabe mandalo foana ako mandano ako zaza matetika mikiapaka zanak'olona matetika tena hoentiko mitsoka mihitsy ny akanjon'ilay ankizy kely ny ray aman-dreny makazy any amiko any dia efa farako aby ny ray aman-dreny le zaza ho afa le dobo mitombo le rano le ankizy nefa ny mitsoka mandano makaty dia tsy hitany ray aman-dreny fa za mihitsy nefa miteny hoe le zanakareo le dobo zany sady beko-trondro le izy no andrahako anany dia rozao taloha zao na nikatsaka to nipotika aby dia zao za mahasarotiny amin'le ankizy tsy andanao dia zay mahita ankizy mandano azy zany dia mitondra hazo hatrany aho lasa mitsoka zala dia tsy azoko io raha mbola tsy miakatra io rano io mbola zao fa rehefa tena miakatra aty ambavany aty mihitsy dia ankizy ohatrany tsy voafehan'le ray aman-dreniny zany fa lasa milalao any izy tenenina any le ray aman-dreniny hoe mba teneny ny ankizy fa votika aby le fambolenanay zao ary manjo ady za moa tsy afaka nela dia Andriamanitra malala zao misy ny loza dia zay tokony dibo any ohatra mitaitaina tsy dibo sanjo fafipeko-trondro azo kapa 500 sy 1000
sy ataona tamitiatsina anao moa fa diotrany kiviraty am'le anaovan'le kiviraty raha ny fantatra dia efa kambotreny ity zazalahy kely manodidina ny 20 taona izay hitafaty tao anaty tompon-trondro iray teto amin'ny fokotany Ambopeno atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ity. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Olona 7 farafakelo no namony ainy nandritra amin'ny fanafiana nabakabaka nataon'ny Rosianina tany andrefa ny Ukraine ho alina. Ankoatr'izay olona 930 ihany koa no lasibatra ny fanafiana tamin'ny drone tao amin'ny tanàna ny Kharkiv araka ny tatitry ny manam-pahefana ny antoerana. Ankoatra ny aina nafosy ireo naratra trano lehibe maro no potika nandritra ny fanafiana nataon'ny Rosianina tany antoerana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary tombo-kilasy tombo-vavy veloma tokoka. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.